Mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompondray ry havana. Tonga ny fotoana ny sakafom-panahintsika ankehitriny ary mialohan'izany dia iombavatsika. Rainay masina tsara indrindra ao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra sy midera mamy voninahitra anao indray izay amin'izao fotoana izao mbola hahafahanay indray mihaino sy mandre ny teninao. Misaotra ny tombon'androm-pahavelomanao menao anay. Misaotra ny soa rehetra izay velomanay aminao. Misaotra amin'ny zavatra rehetra izay. Ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana izay andre ny teninao. Dia nity aho ray malala mamela ny heloko mamindrafo amiko na amin'izay tsy natanteraka teo anatrianao. Nity aho fitaovanao mitory hanambara ny fahatsaranao. Ary fanenao masina no hiasa hialoha amin'izay rehetra atao ary ianao fanay masina mihitsy no ampiteny ary teny avy aminao ray malala no teny eto fa tsy ny teny avy amin'ny nofoko. Dia ny izay rehetra andreny teny ihany koa dia aoka ny fanenao masina no hanadio sadiny ao am-pony tsirairay mba ahafahan'ny teninao mitoetra betsaka ao am-pony tsirairay ka andraisany ny teninao amin'ny fifaliana ka mba hiainanay ny teninao. Dia mandrinesa ny fivavakay ray malala ary mitenena aminay fa indreto hiainanao tokoa ny mpanomponao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay vavakay. Misaotra raha io. Amen. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay fampizarana amintsika indray eto amin'ity anio ity dia ny salamo. Salamo fiderana fahavalo dia tombokontsika manomboka eo amin'ny fahatelo ka manomboka hatramin'ny fahasivy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha jereko ny lanitra ao izay asany ratsan'ny tananao sy ny volana mankitana izay noforoninao. Inona moa ny olona no atsiarovanao azy ary ny zanak'olombelona no hamanginao azy fa efa nataonao ambany kely noho ny Andriamanitra izy. Ary efa nosatrohanao voninahitra sy fiandrianana, efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy. Ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambanin'ny tongony, dia ny ondry amanosy sy ny omby rehetra ary ny bibidia koa, mba amin'ny voromanidina sy ny hazandrano eny an-dranomasina, izay mandeha amin'ny lalan-dranomasina. Jehovah tomponay indreny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Alleluia. Amen. Amen. Ny lohateny ery ambony amin'ity toko fahavalo ity moa ry havana malala dia ny hoe ny voninahitra Andriamanitra sy ny voninahitra nomena ny olombelona. Salamo fiderana izy ity ry havana ary ny mpanoratra tokoa moa dia tsy fahita vida ary nahatsapa izany fahalebiazan'Andriamanitra izany izy. Nahatsapa izany voninahitra Andriamanitra izany izy ka nahatonga azy nanoratra izany salamo fiderana izany. Ary eto ry havana dia hoy izy ny andinin'ny fahatelo hoe raha jereko ny lanitra ao izay asany ratsan'ny tananao sy ny volana mankitana izay noforoninao. Izany hoe miandrandra ny lanitra izy dia nahita ny asan'ny tanan'Andriamanitra, ny volana mankitanao izy izay noforoninao. Any amin'ny Genesisy ihany tokoa izy dia manambara ny famoronan'Andriamanitra ary dia hitantsika daholo ny zavatra noforonin'Andriamanitra tamin'ny niandohany izao tontolo izao. Fa eto dia nandinika ny lanitra ny mpanoratra eto. Ary raha izao sainao koa rehefa amin'iny alina iny mandinika ny lanitra, mino fa efa nisy fotoana izao sainao nandinika ny lanitra sy ireo kintana ary volana eo ambony eo. Fa mahatalanjona fa mirapiratany ety ambany ety ianao mitazana. Ary izy ireo dia tena hita mihitsy hoe manazava ny tontolo alina, ny volana manazava ity izao tontolo izao ity. Ary raha any amin'ny tany hafa ianao mahita volana dia any amin'ny firenena hafa koa ny olona mahita ny volana io. Nefa ny volana iray ihany no hitan'ny olona fa tsy hoe izaho mahita volana hafa dia ianao mahita volana hafa dia ny hafa mahita volana. Tsisy volana be da be fa volana iray ihany fa ny kintana no be da be. Ary dia izany nahatalanjona ny mpanoratra eto ry havana ny fahaizan'Andriamanitra namorona izany zavatra izany.
mbola ety lavitra ary zasainao mitazana azy efa mahatalanjona fa maika fa mahita azy mety hoe ho tazanina akaiky iny dia tsy ho takatry ny sainao hoe tahaka ny ahoana ny nanaovana n'itony zavatra itony. Fa izany ry havana no manambarany izany fahalehibiazana izany Andriamanitra tompontsika izany. Eto amin'izao tontolo izao mantsy dia samy manana ny Andriamanitra ny olona. Misy ny manana ny Andriamanitra izay Andriamanitra tsy miteny, Andriamanitra tsy maheno, izany hoe Andriamanitra sary vongana fotsiny izany. Andriamanitra mbola nataony tanan'olombelona. Izany no ivavahan'ny olona eto amin'izao tontolo izao. Misy manao Andriamanitra zava-boahary, mety hazo na rafitra manao endrika olona na endrika biby na izay mety mampetipetehana ireo no ataony Andriamanitra. Kanefa izy ireny dia tsy miteny, tsy maheno, tsy mikisaka, tsy mandray. Fa ny Andriamanitrantsika dia ilay Andriamanitra nahara ny lanitra sy ny tany ary ny volana mankitana. Ary tena zavatra mahagaga izany. Izany nahatonga ny mpanoratra nanoratra. Izany fahagagana sy fahalehibiazan'Andriamanitra izany. Inona moa ny olona no ahatsiarovana ho azy izy. Ary eto koa dia nahatsiaro izy hoe endreny halehiben'ny fitiavanao Andriamanitra. Fa izay olombelona izay mpanota tsy mendrika tokoa, inona tokoa moa izany tokony antony hitiavanao anay? Inona no antony hahatsiarovanao anay? Izay zanak'olombelona. Inona hoy izy no hamanginao azy? Izay zanak'olombelona. Fa hoy izy eto amin'ny fahadimy hoe fa efa nataonao ambany kely noho ny Andriamanitra izy. Zavatra tena lehibe izany ry havana. Izany hoe natao toy ny Andriamanitra kely izany. Zavatra tena hoe misy lanjany be izany. Izao sy anao. Dia izao sy anao izany nataon'Andriamanitra toy ny Andriamanitra kely izany. Tsampanao ve izany? Tsampanao ve fahalehibiazanao, ny valeranao eo anatrehan'izany? Dia rain'Andriamanitra ry havana. Fa izy ilay mpanjaka tompony tompo, namorona izao rehetra no manao antsika toy ny Andriamanitra kely. Ilay olona mpivadika matetika, mpihodina, mpanota. Nefa izany ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Misahora azy ry havana. Misahora azy ny fitiavany. Efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana hoy izy. Nahatsapan'izany Davida eto. Nahatsapany mahatsinotsinona azy izy nefa ny mahatsapa ny valeurany izay napetrak'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Izay tsinotsinona kely mpiandrondro tarihan tatsasiny sy zanak'olona sahirana tarihy no nasandratr'Andriamanitra. Nosatroana voninahitra sy fiandrianana. Izao sy anao koa nge. Efa voavidin'ny ran'i Jesosy Kristy, tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no navitana ny fihavanana antsika nahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Ka indro tsika misatroka an'izany voninahitra mazanak'Andriamanitra izany. Tahaka ny ahoana ny fahatsapanao? Izany valeuranao izany. Ary rahatr'izay ianao, mbola mety tsy hitan'ny masonao ety tokoa izay hoe misatroka ny voninahitra izay. Fa rahatr'izay ianao rehefa mitahiry ilay finoana dia azo an'izay satro-boninahitra ny fiainana izay ka hisatroka an'izany ianao. Fa izao ianao dia efa mihazona izay finoana izay sy izay valeur izay hoe zanak'Andriamanitra ianao. Ary nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy. Hitantsika tsara ny fitiavan'Andriamanitra. Nomeny izao rehetra izao. Tamin'ny raha namorona ny zanak'olombelona Andriamanitra dia tsy nisy intérêt na hoe misy fifanarahana akory nanaovan'ny olona dia nanomeny an'izao rehetra izao tao amin'ny sahidina dia hoe misy fifanarahana fa tena nomeny maimaim-poana. Nomeny maimaim-poana fa ny olona no mivadika indraindray. Ny olona no miala amin'Andriamanitra. Ka mahatonga azy tsy mahatsapa, tsy manana izay satro-boninahitra sy izay hoe manjaka ny asan'ny tanan'Andriamanitra izay.
Fa izaho te hampatsiaro anao hoe te hampandinika anao hoe tahaky ny ahoana fahatsapanao. Izany hoe fahalebiazan'ny rainao zany, ilay mpanjaka anao zany. Fa tsara Andriamanitra ry havana, tsara ny tompontsika. Na dia mieritreritra hoe izao sy anao tsy mendrika akory ny ary nefa natao ho tonga zanak'Andriamanitra dia efa tena zava-dehibe. Ankoatr'izay ireo zavatra omeny antsika isan'andro iainantsika. Ny zavatra rehetra hozy izy dia nataonao eo ambanin'ny tongony. Mino ry havana fa ny zavatra rehetra tokoa dia ananan'Andriamanitra fahefana omena antsika. Fa indraindray isika no manao filahan-dratsy mahita an'Andriamanitra dia mitady izay ilaintsika dia avy eo manadino azy ka mahatonga azy tsy manome indraindray. Fa fantatr'Andriamanitra ny ao am-pontsika. Fa rehefa tena mikatsaka azy mandrakariva isika manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Omeny azy eo amin'ny eo an-tongontsika ny zavatra rehetra rehefa tena tsampany ao anatintsika ao ny fikatsahana azy mandrakariva. Fa fantany ny ao am-pontsika ao, fantany. Fa afaka omena antsika izany, omena antsika ny zavatra rehetra. Ny ondry amanoso izy, ny omby rehetra, ny bibidia, ny voromanidina, ny hazan-drano. Tsika rehetra tokoa ngery havana amin'izao fotoana iainantsika izao mbola atao hoe mbola misy fitahian'Andriamanitra tokoa satria mbola afaka misakafo rehetra, mbola mihinan-kena tsika, mbola mihinana sakafo isan-karazany tsika. Fitahian'Andriamanitra izany. Aoka ho tsapantsika fa tsy hoe mandehandeha ho azy ka hoe izaho nge mikarama dia manam-bola dia afaka mahavita zavatra rehetra. Eo am-pelantanan'Andriamanitra fotoana zavatra rehetra ry havana, aoka tadidintsika izany. Ary misaora azy ny amin'ny zavatra rehetra. Ary izany any amin'ny Salamo ato dia misy an'izao hoe an'Andriamanitra ny zavatra rehetra sy izay rehetra eo aminy hoy izy. Dia mideraha ny tompo amin'izany rehetra izany. Mideraha ny tompo. Fa ny zava-boahary rehetra dia efa nomeny nampanjakaintsika. Anjarantsika ny mikolokolo azy ireny, anjarantsika ny voromanidina hozy izy. Anjarantsika mikarakara azy ireny. Anisany hoe fifaliantsika ny ananantsika azy ireny. Fa indreo isika indray lasa manimba ny voarin'Andriamanitra izay efa napetraka ny eo amintsika ho kolokolointsika sy ho karakaraintsika ary mba ho fafinaretan'ny nofontsika ny fiarahantsika amin'izy ireny. Sao dia isika indray no manimba ny zava-boarin'Andriamanitra, mamono an'ireny vorona ireny. Fa izao hoe asan'ny tanan'Andriamanitra avokoa izy ireny, an'Andriamanitra izy ireny. Fa efa nomena antsika anjakantsika tahaka ny Adama sy Eva nanjaka ny zava-boahary rehetra, fa nefany nataon'Andriamanitra hitandrina ihany koa izy na dia hoe manjaka azy. Amen. Dia ny tena votoatin'ny ten'Andriamanitra ry havana izany dia hoe ny fahatsapantsika, ny fahalebiazana izany Andriamanitra ivavahantsika izany. Ary mbola manambara izany ihany koa ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Salamo 8:10. Salamo 9. Salamo 8:10 andiny voalokatra amin'ny 4 manao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy ary ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Tsy misy teny na fiteny anefa tsy re izay feony. Efa nivoaka ho amin'ny tany rehetra ny famolana. Amen. Hitantsika tsara ry havana izany ny fahalebiazan'Andriamanitra. Ny fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra izany dia tena mahatsapa izany fanehom-boninahitr'Andriamanitra izany, izany voninahitr'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainany. Fa ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra. Hitantsika ireo zavatra eo amin'ny habakabaka ireo na masoandro na volana na kintana na ny habakabaka ary dia manambara izany hoe voninahitr'Andriamanitra izany. Manambara izany fahalebiazany sy ny fahaizan'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra izany. Ataoko fahazatranao koa matsapa izany tahaka ny Davida eto. Satria tena hoe lehibe izany Andriamanitra ivavahantsika izany. Lehibe loatra izany. Tsy takatritsika mihitsy ny fisainantsika mihitsy izany hoe fahalebiazana izany.
Ka raha ny lanitra ara mitoro voninahitry'Andriamanitra, izaho sy anao ilay Andriamanitra kely ihany koa hoe mba maneho ny voninahitry'Andriamanitra amin'ny zavatra ataontsika. Amin'izay rehetra ataontsika dia mba maneho voninahitra an'Andriamanitra ve izaho sy anao, sa hoe manao zavatra amin'ny firiarian'ny nofontsika? Fa eto ry havana dia Davida mpanjaka eto no manetry tena manambara ny voninahitr'Andriamanitra. Dia ndao izaho sy anao hianatra haneho voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainantsika rehetra. Ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy, ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Tena hoe nandalina Davida ny fahagagana hoe rehefa tahaka izao dia tena hoe maizina, alina ny andro. Ary manambara izany hoe fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahaizan'Andriamanitra. Tahaka izany ny andro, ny fahazavana misy eo amin'ny fiainana isan'andro. Manambara ny voninahitr'Andriamanitra avokoa izany. Manambara ny voninahitr'Andriamanitra. Ka ny zava-boahary izay hita amin'ny masontsika ary manambara ry havana sady tahaka ny hoe midera an'Andriamanitra. Maika fa izaho sy anao. Maika fa izaho sy anao. Hitantsika tsara ny am-piangonana any fa mbola tsy tonga ao am-piangonana izaho sy anao dia efa misy zava-boahary mialohanao ao, efa petraka mialohanao any an-trano, efa ao am-piangonana sahady midera an'ilay nahary azy. Mba fantatrao hoe izy izany, inona izany. Mbola any an-trano ianao, mbola miomana, tonga ao am-piangonana ianao, izy efa tsara plasy ery amin'ny alitara ery. Midera an'ilay namorona azy. Kanefa ho afaka 2 andro 3 andro dia efa ho maina sy alasy dia ho arinany amin'ny fako hodorana. Maika fa izaho sy anao fantatrao hoe inona izany zava-boahary izany izay hodorana rahampitso nefa mbola midera an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana. Voninkazo ry havana izany. Ny voninkazo miditra ao am-piangonana antsika fa efa tsara petrapetraka eo amin'ny alitara ny voninkazo. Maro loko, manome endrika ny alitara, manome voninahitr'Andriamanitra. Kanefa rehefa malazo izy avy eo hodorana. Maika fa izaho sy anao. Aiza mety ambaka ny zava-boahary ry havana fa mety aiza ame voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao rehetra. Eo amin'ny fiainanao rehetra. Ataovy tsampanao izany. Ataovy tsampanao hoe manome voninahitra an'Andriamanitra ve ny fiainako, ny zavatra ataoko, ny zavatra eritreretiko, ny zavatra isainako, ny ao anatin'ny toe-poko. Fa Andriamanitra mahita ny ao am-pody sy miloaka ry havana. Koa mampianatra antsika ny ten'Andriamanitra ary ny hoe manomeza voninahitra ilay Andriamanitra nahary izaho sy anao. Manomeza voninahitra ilay dada malala anao izay namonjy anao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, satria fa zanak'Andriamanitra ianao, zanaka mpanjaka ianao, mpandova ianao ary miara-mandova amin'ny Kristy. Amen. Ary amin'ny fotoana hitsenanao an'i Jesosy Kristy amin'ny raholanitra dia efa mihazona ny satrim-boninahitra izy ho satrohany eo anoloanao ary hiandry ary hiaraka aminy ao amin'ilay seza fiandrianana ao amin'ny lanitra, ao amin'ilay paradisa izao sy anao. Dia mahireza ry havana ny fihazakazahana, mahireza ny fanompoana, mahireza amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia azono ny fiainana mandrakizay fa ho azonao ilay satrim-boninahitra ny fiainana ary mahaiza manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fiainanao rehetra. Amen. An'i Jesosy Kristy ny voninahitra ho amintsika rehetra izany teny izany. Raha eo misaotra ny amin'ny teninao izay nomenao ho ampianatra anay, ahaizanay manome voninahitra anao Andriamanitra rainay. Ampianaro izay mba hay hideranao hanome voninahitra anao amin'ny androm-piainanay rehetra. Dia misaotra ny amin'ny teninao noho ny teninao dia tehirizo hatanteraka ny teninao mba ho fiainana ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.